Lasany mpanakanto Denise ny Afrima Awards izany hoe Best Female Artist in East Africa. Ny mpanakanto Denise zay tao anatin'ny fifaninanana izay nataon'izy ireo hatrany. Ka ny pisipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny mpanakanto Denise no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Lumumba nahazo fiara Jeep avy tamin'ny filoha Congolais. Nahazo fiara marque Jeep avy amin'ny filoham-pirenena ao amin'ny Republika Demokratika ny Congo i Michel Lumumba. Izy moa ilay nijoro tsy nihetsika toy ny sarivongana nandritra ny lalao iray nanohan'ny ekipam-pireneny tamin'ny Cannes 2024. Tsy hivina fa nararaky ny Algeria moa tamin'ny isa iray no otra ny ekipan'ny Republika Demokratika ny Congo teo amin'ny ampavalon-dalany Cannes izao. Midika izany fa ho fisaorana an'ity Lehilahy izay nahavita zavatra miavaka tao anatin'izay fanohanany ny ekipam-pirenena Congolais izay no antony nanomezan'ny filoham-pirenena azy an'ity Jeep izay tena raitra dia raitra ity avy tamin'ny filoham-pirenenan'izy ireo izay. Niteraka resabe indray tao anaty tambazotra tserasera Facebook tao ny fanambarana izay nataony ity tovovavy malagasy izay monina sy mipetraka any ampitan-dranomasina ity. Tsy iza moa izay fa i Preta Suarez nalaza tampoka tao anatin'ny 4 raha vehivavy araky ny voalazany hatrany tao anatin'izay horonan-tsary fo izay nataon'izay dia ny hoe tsy miaraka na manambady any lehilahy izay mikarama latsaky ny telo tapitrisa ariary ny tenany. Ankoatr'izay tsy mila lehilahy kamo manao raharaha ao an-tokantrano ihany koa izy ary mila lehilahy tena mijoro amin'ny maha lehilahy azy zay fa tsy sanatria akory lehilahy kamokamo na ihany koa lehilahy tsy ampidibola na ihany koa lehilahy tsy ampidibola sy tsy ho namana ao anatin'izay fiainan-tokantrano amin'ny fikarakarana ny lafiny maro sy ny isan-karazany zay. Izay aloha ny fanehoan-keviny ary izay araky ny voalazany hatrany ny point de vue ny personnel fa tsy voatery hanaraka an'izay avokoa ireo vehivavy rehetra fa ny aminy ny atao hoe fanambadiana na ihany koa ny fiarahana dia ny fanampiana na arabola izany sy ny amin'ny lafiny maro isan-karazany. Fa raha toa ka hiaraka tsy fanampy ihany araky ny voalazany dia aleo ny tsy misy. Lasa noritina be ilay resaka ao tambazotra Facebook ao amin'izao fotoana izao satria maro ireo vehivavy namany izay manakina mafy azy ao anatin'izay hoe tsy mila lehilahy tsy miasa izay. Ao moa ireo izay mandrabiraby sy manaratsy azy, ao ihany koa ireo izay manohana azy. Fa amiko manokana marina izay voalazany izay, ny fiainana efa sarotra ary ny fiainana mila vola. Fa raha toa ka hiaraka tsy fanampy tsy elo ve tsy misy ary efa maro ny lehilahy amin'izao fotoana izao dia tafiditra ao anatin'izay sehatry ny hakamona hiasa izay fa zatra mialokaloka amin'ny fihinanana ny volam-behivavy na ihany koa mialokaloka ao anatin'izay hoe fanaovana jombilo sy ny maro hafa izay. Tsy vitsy ny lehilahy no lasa zatra manao an'izay lalandrinina izay hanika tsy te hiasa sy tsy te hisazatra nefa dia te hizesta eraky ny lalana iny amin'ny karazana fitafy sy ny zavatra raitra isan-karazany nefa tsy te hiasa akory fa any amin'ny vehivavy no ataon'izy ireo fakana vola sy fakana an'izay rehetra ilain'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny pleziran'izy ireo izay. Ka eo indrindra no tokony hijoroany lehilahy amin'ny tena maha lehilahy azy ny amin'ilay hoe mila miasa ny lehilahy ary ny lehilahy no atao hamelona fa tsy natao velomina akory. Izany hoe ao anaty tokantrano izany dia natao hifamelona ny lahy sy ny vavy ary natao hifameno fa tsy misy an'izany hoe rehefa zatra manao an'izay jombilo zay ianao dia hiaina ao anatin'izay jombilo zay foana mandra-pahafatinao fa mba mahaiza makalesona ary mba mahaiza miezaka amina fiainana fa ny zavatra rehetra misy farany avokoa ary na io bogosy tianareo sy ny hatsaranareo io dia misy farany avokoa io rehefa anao iny matsatso iny tsy misy vehivavy andeha handany vola sy hanefanao izany intsony io ao anatin'izay resaka fanaovana jombijombilo izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity fahazony mpanakanto Denise an'ity Amboara Afrima Awards ity. Lasa ny mpanakanto malagasy Denise tamin'ny alalany hirany izay mitondra ny lohateny hoe matoky Janahary ny Amboara Afrima Awards izay natao tany Lagos Nigeria
teo misokajy best female artiste University Afrika no nahazony an'izany. Tsy hivana fa mpanakanto Chaine vadiny ihany koa dia isan'ireo efa nahazony Amboara ity tamin'ny Afrima taona 2024 koa izao ny anjarany Denise indray izao no nandrobaka an'izany Amboara izany. Izao zany ilay antsona hoe couple goal satria tena mifameno tanteraka raha izany Denise Chaine izany eo amin'ny zavatra ataon'izy ireo sy ny fiainana andavanandron'izy ireo satria samby olona voataiza tao anatin'ny muzika ary samby tia la muzika izay avokoa ireto mpanakanto kalaza anankiroa malagasy ireto ary noporofon'izy ireo izany fa tsy ao Madagasikara ihany izy ireo no mamiratra fa mamiratra maneran'ny Afrika ary raha tsy evintsika mo ny mpanakanto Denise efa nisy fotoana izay dia tany Amerika tany niaraka tamin'ireo mpanakanto vahiny toandry Jason Derulo izay nikarakara fampiarahampeo tamin'izany fotoana izany. Midika izay fa mamiratra trany ny mpanakanto malagasy eo amin'ny sehatra international izay ary tsara ho mariana trany fa ny hira izay nazahony mpanakanto Denise an'ity Amboara tany Afrika ity dia tsy gadona malagasy amin'ilay hirahiraintsika lava amin'ilay hoe soatoavine kolotsaine sy ny maro hafa fa isoranazy manokana izay nanandratra avo ny voninahim-pirenena malagasy zay tao anatin'ny fahaiza manaony ary tao anatin'ny fahaizany mihira sy ny mamorokira izay ka dia isoranazy lehibe izany araingane ny zavatra ho tahaka an'izany foana no hiendo amin'ireo mpanakanto malagasy izay mifaninana any ampitandranomasina raha tsintsika jery totoka kely voatsela ny mpanakanto Bastalayon izay nandrobaka ny Amboara ihany koa tany Amerika tany tao anatin'izay fahaiza mihira sy fahaiza manao izay ihany koa ka dia andrasantsika eto ireo zay tena migadona an'izay hira malagasy amin'ny maha malagasy azy zay toa ny ireny vakondrazana sy ny maro hafa ireny mba handrobaka ny Amboara manerantany tahaka ny mpanakanto Denise zao satria amin'izay mantsy dia tena ny amin'ny maha kolotsaina malagasy sy ny malagasy azy no hiofahofa sy hivelabelatra manerantany ary ny voninahitra tanteraka ho amin'izay fampiakarana sy fanandratana avo ny hira malagasy amin'ny maha malagasy azy zay no ho hitan'izao tontolo izao fa hatreto aloha dia mbola sarotra ny hilaza fa efa nisy mpanakanto malagasy izay nandrobaka ny Amboara izany amin'ny gadona maha malagasy tena maha malagasy azy raha manerantany sy tamin'ny Afrika ka noho izay dia tokony miezaka mafy izany ireo rehetra tompona andraikitra ao anatin'izay fanatanterahana sy fikojakojana ny gadona maha malagasy amin'ny maha malagasy azy zay mba ho hitan'izao tontolo izao ary mba ho lasa fitaratra manerana n'izao tontolo izao izany hoe gadona malagasy amin'ny maha malagasy azy zay fa tsy iferana lalandava foana ny mpanakanto malagasy amin'ny rony fanaovana tsikera isan-karazany amin'ilay hoe tsy manaraka ny soatoavina tsy manaraka ny kolotsaina maro isan-karazany nefa toa tsy mandroso vaholana mihitsiny ao anatin'izay hoe fikatsahana ny mba hampisongadina any Madagasikara eo anatrehan'izay fananana manerantany ao anatin'izay hoe fanasongadinana ny tena maha malagasy amin'ny maha malagasy azy zay amin'ny alalan'ny zavakanto sy ny maro hafa. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.